Anio alakamisy 20 Mey 2024 Andro Niakarana hipanjinantsika ny lohahevitra hoe mitari-dalana ny fanahy masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha roa avy ary avy amin'ny fanahy fito eo alohan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesy-Kristy vavolombelona marina sy ilay matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Hideran'Andriamanitra isika amin'ny famakiantsika ny Apokalipsy 1:20 ny andininy 5:10 manao hoe: ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiany, ary izy no anjaka mandrakizay. Amen. Rani funelanao andri yamanitra siu natendrumbuitra tanana namasina kaizanuhiakatra izan mahitifu izan madiutanana izan manamitu familuni panavotra familuni panavotra familuni panavotra ire iakatra. Hivavakisika Andriamanitra rainay eo, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesy-Kristy tomponay. Mideranao zahay, manome voninahitry ny anaranao, mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompony tompo ianao, anao ny fanjakana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Mideranao izahay satria no volavolainao, olona namboarinao hanome voninahitra ny anaranao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Tsapanay amin'ity andro anio ity tompo ny fahatserovana ny akaranao amboninahitra ho any amin'ny lampanao, fa navita ny asanao ianao. Ary navita ny asanao ianao dia tsy nandeha fotsiny fa mbola tianay ary mbola nanome anay ny mpananatra dia ny fanahy masina izany. Saotranao izay fanahy masina, ianao ilay tompo sady mpanome ainanay. Mangataka aminao ary izahay, hatreo feno izao fotoana izao. Ataonay izany ho voninahitry ny anaranao. Ary nisy zavatra nataon'ny vahoakanao nampalahelo anao dia hifonanay eto anatrehanao izany. Koa misy mananteny izahay fampanompo vao vela-heloka ary andray ny teny fampanantenana dia ny amin'ny famelanao ny helokay tsirairay avy. Noho ny anaranao Jesy-Kristy ary no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miandrandranao zahay azayena fatongava tao mimifanahina mba ho fantatra mazava zay lazay ny teninao areto lalandava ao ambony Hivavakisika ry havana, tonga ny fotoana izay hiamakina sy handrenesana ny soratra masina. Mangataka aminao izay fanahy masina ao ka ny teny rehetra izay ho vakina eto dia ho voaray, ho tafaraikitra ny anatin'ny fo
mba ahafahana mijoro vavolombelonao. Mangataka aminao ary izahay ho an'ny olona izay manatrika, mahita, miaraka miombombavaka amin'izao fotoana izao mba hiasa ianao fanahy masino ka ho voarayan'izy ireo tokoa ny teninao. Ary ny mpanomponao izay voatendry hitory ny hafatrao dia hiasa ao anatiny koa ianao fanahy masina hanambaramarina ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy-Kristy ary nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka hamaky sy hiain'ny teny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Salamo fa 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Jaona toko 420 ny andininy 520 ka hatramin'ny 130. Jaona toko 420 ny andininy 520 ka hatramin'ny 130. Ary ho faranantsika ny vakiteny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 120. Asan'ny apôstôly toko 1 andininy 9 ka hatramin'ny 120. Ho vakitsika amin'ny sesy zany amin'ny anaran'i Jesosy-Kristy tompony teny. Mite ahafantanana ary firenena rehetra. Miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony ho atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanitsika, ary firenena samihafa ho ambany tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho atsika izy, dia voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza mpanjakatsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka amin'ny firenena samihafa miangona. Olon'Andriamanitra sy Abrahama, fa Andriamanitra ny ampingany tany avo indrindra izy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo ao. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray indray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy taky ny fanome izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe handeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'iray aho, fa indray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany, mba hinonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato ampiko izy. Fa mba ho fantatro izao tontolo izao, fa tiako ny iraiko, ary arak'izay nandidindray ahy, dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no hampodinao ny fanjakana ho an'i Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendrendray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema, sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa alazany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy tany masony intsony.
Ary raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe: "Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra." Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Fanaiyo marasunao savavakaisa nifunai maavausinao ni masuazava afatarana isayaleana baamuazana isa saifuatiana. Ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratra izao andro niakarana izay fotoan-dehibe eo anivon'ny fiangonana izao dia ny ahatserovantsika ny niakaran'ny tompo ho any an-danitra indray any amin'ity an'ity ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo andininy faha-dimy amby roapolo ka hatramin'ny faha-raika amby telopolo no akatsika ny afatr'Andriamanitra ny amin'ity anio ity. Fa izay tena akatsika ny afatra dia ny andininy faha-dimy amby roapolo sy ny faha-enina amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izany tenin'Andriamanitra zany no akatsika afatra amin'izao andro niakarana izao. Jesosy Kristy no resaka amin'ny mpianatra. Ary rehefa miresaka amin'ny mpianatra Jesosy Kristy eto amin'ity andin-tsoratra masina ity dia mananatranatra ny amin'ny mpianatra ny hoe dia ny mbola mitoetra aminareo aho dia efa voalazako izany teny izany, zany hoe efa misy zavatra izay efa notenenin'i Jesosy, nambaran'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto, fa izay ampimaniny ny amin'ireto mpianatra ireto dia ny amin'ny fahatongavany ny fanahy masina izay ho tonga amin'ireto mpianatra ireto. Ary ao anatin'izay fahatongavany fanahy masina izay dia zavatra roa no hitantsika eto amin'ity andin-tsoratra masina ity. Ny ray voalohany aloha, ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anarany dia izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra andaniny izay. Ary ankilany dia ny fanahy masina ihany koa no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Andeha ho jerentsika voalohany hoe ny fanahy masina no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Raha mijery anty andin-tsoratra masina ity isika dia arak'izay efa voalaza teny hoe Jesosy Kristy efa nanambara, efa nilaza izy. Fa eto kosa Jesosy Kristy dia miteny manambara mazava ny hoe ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ndraika amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Maninona moa Jesosy no miteny hoe ampianatra anareo ny zavatra rehetra? Isy ny fotoana izay tsy maintsy isarahan'i Jesosy Kristy amin'ireto mpianatra ireto. Isy ny fotoana ialanin'i Jesosy Kristy amin'ireto mpianatra ireto raha tsy jery afa-tsy ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo izay voalahatra perikupa voalahatra ho antsika ny amin'ity anio ity. Dia teo no variana nijery ny mpianatra, variana nijery ny lanitra ny mpianatra noho ny amin'ny fisarahany tamin'i Jesosy Kristy. Zany hoe lasa ilay mpampianatra
ilay mianterana, ilay nitokisana tetỳ am'izao tontolo zao. Nitokisana satria i Jesosy Kristy no narahany ny mpianatra, niaraka tamin'ny mpianatra, ka izay mahatonga an' Jesosy ilaza eto hoe ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Mampianatra ny mpianatra ny zavatra rehetra, izany hoe misolo-toerana an' Jesosy hampianatra mpianatra ny zavatra zay tsy mbola fantany sy izy tsy mbola hainy. De hitantsika tsara raha mamaky isika, mijery ny soratra masina isika, de mahitany hoe rehefa nilatsahan'ny fanahy masina tokoa ny mpianatra, rehefa nandray ny fanahy masina tokoa ny mpianatra, de lasa mpianatra lasa mpianatra nanana fahasahina ary nanana fomba fijery sy fanao vaovao ny mpianatra rehefa nilatsahan'ny fanahy masina, satria ilay fanahy masina zay nirahan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny ray no isandray nampianatra ireo mpianatra ireo. Hitantsika zany any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 9:4, rehefa nolazain'ny olona izy fa mamo naleo ny divay mamy, de vokatr'izany de niteny ry Petera sy ny namany ary sa niteny izy ary laza izy no hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra moniny eto Jerosalema, aoko fantatrareo izao ka henoy tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa voaora fahatelo ihany izao. Izany hoe lay fanahy masina izay tao anatiny nahatonga azy hitory sy anambara ny vaovao mahafalin'Andriamanitra, lay fanahy masina no nampianatra azy izay tokony ho lazainy sy izay tokony ho ambara. Jesosy Kristy dia efa niteny ary nilaza tamintsika ihany koa ny hoe aza manahy ny amin'izay ho teneninareo, ny amin'izay ho lazainareo, fa mifanahy masina no hampianatra anareo no hiteny eo aminareo. Ry havako malala rehetra mitombo, vanim-potoanan'ny fanenjehana izao, vanim-potoana sarotra eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana izao, fa izao no zavatra tokony ho ao an-tsaintsika sy tokony ho fantatsika hatrany hatrany, dia ny hoe mila miorona, mila manaiky ny fiasan'ny fanahy masina isika, satria ny fanahy masina no mampianatra atsika izay tokony ho ambaratsika. Ny fanahy masina no mampianatra atsika ny amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy, satria ny fitarian'ny fanahy masina no mamelona indray ny finoatsika. Ny fanahy masina no manome hery atsika, ary zany no nitenen'i Jesosy Kristy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 dia ny 9:9 milazana hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina ary ho vavolombeloko eto Jerosalema sy any Jodia ary any Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany hoe lay fanahy masina no mampianatra atsika, no miteny amintsika isan'andro ary mampianatra atsika izay rehetra tokony ho ataontsika sy tanterahantsika. Fa faharoa dia izao ry havana, tsy hoe mampianatra fotsiny ny fanahy masina, fa mampahatsiaro atsika ny zavatra rehetra izay nolazainy tamintsika. Ny mpianatra sy Jesosy Kristy eto amin'ity andin-tsoratra masina ity dia mbola tsy nisaraka Jesosy Kristy sy ny mpianatra, ary fantatry Jesosy fa tsy maintsy hisaraka izy ireo. Fantatry Jesosy fa tsy maintsy andeha Jesosy, ary zany mahatonga ny Jesosy Kristy ry amin'ny 1:1 amin'ity toko 4 ity amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka Jaona dia milaza mazavana hoe aza malahelo ho fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa, ao an-tranony ndraiky no misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Izany hoe Jesosy Kristy dia mampiomana ny mpianatra ary mampiomana ny fon'ny mpianatra ny amin'ny fisarahan'izy ireo. Kanefa raha misaraka izy ireo dia ampiomanina ny fon'ny mpianatra mba ino an'Andriamanitra ary ino amin'i Jesosy Kristy ihany koa, mba tsy hatonga azy ireo rehefa hisaraka amin'i Jesosy ho tonga ao anatin'ny fahakiviana, fahaketrahana na famoiza-po. Ary zay mahatonga an' Jesosy aty amin'ny 9:20 hoe ny fanahy masina izay irahandraiky ray amin'ny anarako, izy no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko eo taminareo. Izany hoe efa nisy
ny resaka ny fanaovan'i Jesosy Kristy efa nisy ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy ary ny fampiomanana nataon'i Jesosy Kristy ho an'ireto mpianatra ireto ka izany natonga ny mpianatra ampiomanin' Jesosy ny hoe ilay fanahy masina izay ho tonga no ampatsiaro azy ireo ny zavatra rehetra, ampatsiaro azy ireo ny zavatra zay nataon'i Jesosy sy izay nolazain'i Jesosy tamin'ny reto mpianatra ireto. Hitantsika zany eo amin'ny fiainan'ny reto mpianatra Jesosy Kristy reto tamin'izay rehetra natao sy no tanterahany. Hitantsika ny fahasahin'ny mpianatra ary nanambara ny mpianatra ny amin'izany hoe tonga ny mpananatra, tonga ny fanahy masina dia ilay fanahy masina tao amin'izy ireo nampatsiaro sy nahatonga azy ireo ny laza zay zava-tsoa sy zava-dehibe nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Raha mijery isika ny eny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 5:20 andininy 4:20 sy ny 7:20 dia milaza mazava tsara zay tsy dia mifanalavitra amin'ity eto amin'ity Jaona toko 4:20 andininy 5:20 sy ny 4:20 ity dia hoy ny any amin'ny Jaona toko 5:20 andininy 4:20 sy 7:20 hoe fa raha tonga mpananatra izay rahako ho aminareo avy amin'ray dia ny fanahy fahamarinana izay voaka avy amin'ray dia izy no vavolombelona hanambara ary anareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto ampy hatramin'ny voalohany. Izany hoe lay fanahy masina zay tonga ao amin'ny mpianatra zay miasa ao amin'ny mpianatra dia isan'ny vavolombelona manambaran'i Jesosy Kristy, manambaran'i Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'izao tontolo zao andaniny, fa manambaran'i Jesosy Kristy ihany koa ilay tonga tetỳ amin'izao tontolo zao hamonjy ny olona ary manambaran'i Jesosy Kristy ilay Jesosy Kristy lamatoa amin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana ka tanteraka amin'ny famonjena teo amin'izao tontolo zao. Ary vokatr'izay amin'ny mahavavolombelona amin'ny fanahy masina manambaran'i Jesosy zay ao anatin'ny mpianatra dia izay mahatonga ny mpianatra ho vavolombelona hanambara azy satria ny mpianatra efa niaraka tamin'i Jesosy hatramin'ny voalohany. Ndi avako malala rehetra mitombo ho atsika zay manarika izao fampobivavahana izao, manaraka izao fampobivavahana izao tsarovy fa ny Andro Niakarana dia hatsiarovantsika ny fiakaran'i Jesosy Kristy tamboninahitra any an-danitra kanefa hatsiarovantsika ihany koa ireo afatra izay nampitainy tamin'ny mpianatra ka ny fanahy masina zay omen'Andriamanitra ao anatintsika, ny fanahin'Andriamanitra zay omeny atsika dia mampatsiaro atsika ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo zao. Hitantsika zany ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 5:10, Korinthianina voalohany toko 5:10 zay anehoana mazava tsara ny hoe noho ny asan'ny fanahy masina no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly ilaza mazava tsara hoe ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty, fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny torotenina ary foana koa ny finoanareo. Izany tenin'ny Paoly apôstôly zany tsy azo inona fotsiny amin'izao fa eo indrindrindrindra ilay fanahy masina, ilay fanahin'Andriamanitra zay mitoetra ao anatsika, ilay fanahy masina zay nomen'Andriamanitra atsika no hery manosika ho atsika ho vavolombelon'i Kristy sy hitoro ny filazantsarani Kristy, hitoro ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ry avako malala rehetra mitompo, raha miakatra ny an-danitra Jesosy Kristy ankehitriny, raha matsiaro an'izany Andro Niakarana izany tsika ankehitriny dia tsarovy fa mamela hafatra ho atsika Jesosy Kristy, tsy mamela atsika ho irery Jesosy Kristy. Ka izany mahatonga azy hiteny ankehitriny hoe ny mpananatra dia ny fanahy masina izay randray amin'ny anarako, izy no hampianatra atsika ny zavatra rehetra, izy no hampianatra atsika ny zavatra rehetra ka mampanantena atsika ny fiainana, mampanantena atsika fiainana tsara lavitra ary mampianatra atsika ny zavatra rehetra. Kanefa tsy zany ihany,
fa mampatsiaro atsika ny zavatra rehetra zay nataon'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo zao. Mampatsiaro atsika ny fiainana omanin'Andriamanitra ao atsika. Koa alao ery ary riavana ka raha miatrika mandalo zao andro niakarana izao isika dia mba tsy fotoana very fotsiny na fotoana mandalo fotsiny ny ankalazantsika n'Andriamanitra amin'ny fiakaran'i Jesosy Kristy tamboninahitra ho any an-danitra, fa mba ho tena fotoana lehibe eo amin'ny fiainantsika, anivozantsika hery indray, anivozantsika finoana vaovao indray, ka hitombontsika ao amin'i Jesosy Kristy ka tsy ho very maina izao fotoana izao. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, faly misaotra sy mindera ary manome voninahitra ny anaranao izay ankehitriny, satria ianao dia miteny aminay amin'ny fomba sy fanao maro samihafa. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay eo fa tamin'ity andro anio ity indray ianao dia miteny aminay, fa mampanantena anay fa ny fanahy masina izay omenao anay dia ampianatra anay ny zavatra rehetra ary ampatsiaro anay ihany koa ny zavatra rehetra izay nataonao Jesosy Kristy. Misy matoky izay tombo fa ilay fiasan'ny fanahinao masina ty anatinay tokoa no mamangy anay ary miasa ao anatinay isan'andro ka mampianatra anay izay rehetra nataonao Jesosy Kristy ary mampatsiaro anay isan'andro ihany koa izay rehetra vitanao tety amin'izao tontolo izao dia ny asa-pamonjena no tanterahanao Jesosy Kristy. Indreto ary izay vonona tokoa ry Tompo Andriamanitra io, ny anaiky asan'ny fanahinao masina isan'andro ka ny fiainanay dia ahatsiarovanay fa miara-dalana aminay ianao ary momba anay ianao. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay ankehitriny noho ny amin'ity andro niakarana ity izay ahatsiarovanay ilay fiakaranao tamboninahitra ho any an-danitra indray. Misaotra Tompo fa ianao Jesosy Kristy no nitahiry anay, nanome anay tombona androm-pahavelomana na ahafahanay miatrika izany andro niakarana izany. Ka aokane Tompo mba tsy ho fotoam-bery-mainana ny fankalazana ianao noho ny andro niakarana na handalo fotsiny eo amin'ny fiainanay, fa hitondra finoana, hitondra fandreseny ho anay ao aminao Jesosy Kristy. Dia mivavaka izay ho an'izay rehetra manaraka izao fotoana izao, aokane anao Jesosy Kristy no hamangy azy ireny, hibitsika ao anatin'izy ireny amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hatsiarovany famonjena izay no tanterahanao tety amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, dia ianao Jesosy Kristy ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga neny ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany ny tahaka ny an-danitra, omeo anay an'io izay nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hiaraka anambarany fanekempinoana apostolika isika riavana. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalra nanapaka Pônty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ka vanan'Andriamanitra iray tsy tompo, avy any ny eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Alea, au ca uvime
marana izao fotoana izao sika riavana dia raiso ny tsodrano izay tononona somenanareo amin'ny anaran'ny tompony Jesoa. Ary Andriamanitry ny fanantenanany amenao anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.